Tontolon'ny finoana kosa indray dia ny farana omaly ny iray volan'ny Ramadany ho an'ireo mpino silamo manerana ny nosy fifaliana ary fifampizarana no entina nanamariana izany araka ny fanazavan'ny mpino silamo iray Mikaela Ramalola. Volana iray masina ho an'ny mpino silamo rehetra na eto Madagasikara na any ivelany ny volan'ny Ramadany raha ny fanazavan'ny mpino isan'ny fepetra tsy maintsy narahina nandritra izay iray volan'ny Ramadany izay ny tsy misakafo mandritra ny tontolo andro manomboka amin'ny fimpiusahan'ny masoandro hatramin'ny filetehany. Tsy azo nanaovana ireo filana rehetra ihany koa nandritra ity tontolo andro ity. Fotoana izay nanamafisana ny finoana ho an'ireo mpino silamo. Teo amin'ny kianjan'ny Makian-Dota-penaka no nanomboana ny fanamarihana izany famaranana ny volan'ny Ramadany izany tamin'ny fanaovana ny soalahy. Androany zany ny mpino silamo maneran'izao tontolo zao mankalaza ny ilay fety famaranana ny volana Ramadany. Tiako tsindriana eto tsy hoe faly ny mpino silamo satria tapitra ny volana Ramadany fa izy ireo zany faly satria nomen'Andriamanitra fahafanana tanatin'ny ray volana nanompo an'Andriamanitra sy nanatina azy bebe kokoa. Ny fankalazana miavaka androany dia mitombo avoeny fotsiny zany ny asa soa izay fatao andavanandro amin'ny famangina fianakaviana. Zany hoe androany moa zany fady tanteraka ny fifadin-kanina. Zany hoe androany zany karazana hoe andro fanarana baikon'Andriamanitra, fanarana baikon'Andriamanitra zany fanarana baikon'Andriamanitra mihoatra n'le fatao andavanandro satria fady mihinana androany ary mitovy ihany ny fatao andavanandro amin'ny fanatanterana ny fivavahana maro samihafa. Fankalazana manetriketrika no natao nandritra ity tontolo andro ity amin'ny Eidul Fitra izay fankalazana ny fanapahana ny Ramadany. Misy ny famangina ny fianakaviana, fiaraha-misakafo, fanampiana isan-karazany. Tsy mijanona amin'ny fanompoana amin'ny ray volan'ny Ramadany fotsiny izany fa mbola misy ny fanohizana izany raha ny fanazavana. Zany hoe araka ny lazaintsika teo ny mpino silamo tsy manompo an'Andriamanitra amin'ny volana Ramadany fotsiny fa amin'ny zao famaranana ny volana Ramadany zao misy fampianaran'ny mpaminany milaza hoe izay olona manatanteraka ny 30 andro ny fifehezana ary manampy eninandro amin'ny volana manaraka, le volana manaraka moa antsoina hoe Shawwal dia tahaka n'olona ny fe mandritra ny taona anankiray ny fahasoavana izay azo. Samy manana ny fankalazana azy ny mpino silamo amin'ny Eid toy izao raha ny fanadihadiana. Ho an'ny zanaka avaratra manokana ohatra dia nisy ny fisakafoanana goavana sy ny fizarana atao amin'ny mpino silamo na ny tsy mpino silamo izany. Izay natao tao amin'ny birao foibe. Ho fanohizana ny fanisana ireo mpino silamo manerana ny nosy dia misy ny fivoriana goavana izay ataon'ireo mpino silamo ny faha 2 hatramin'ny faha 3 Jona izao ao Ambanja.